Azantsika teo izay fanan-kevitra politika izay fa inona ny randro tsy azo atao ambanin-javatra noho izany ny fanaparitahana azy ity tsy maintsy manaraka ny fenitra sy ireo fepetra samihafa ihany koa ny fanaovana izany mba ahazahoana fahasalamana mirindra anisany valon'ny fitsirena sy ny fanaovana tombana ny rano fisotro madio fidiovana ary ny fanadiovana ka mbola maro ny tanjona mbola tratrarina anatin'izany. Tokony ampitomboana ny famatsim-bola sy ny olona miasa eo amin'ny sehatra ny rano fisotro madio, ny fanadiovana sy ny fidiovana mba ahafahana mahatratra ny tanjona napetraka ambany dia ambany tokoa ny tahan'ny fahazoana rano fisotro madio sy ny fanadiovana eto Madagasikara araka ny fantatra nandritry ny atrikasa fankatoavana ny valiny fitsirihana sy fanaovana tombana ny rano fisotro madio, fidiovana ary fanadiovana na glasy izay nikarakarain'ny ministera rano ary ny toanan'ny voronesam-pirenena mikasika ny fahasalamana na ny OMS arabola izay nitotsaina tesy amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina. Tsara ny mangatabola fa ampiasa vola amin'izay amoaka vola amin'izay rehefa mahatsibola sy ny fandrarana dia tsy maintsy ametaka fantaniana iany fa nametaka mihitsy hoe inona nefa nataon'izy io tsara tantana vendy vola ampy vendy vola nataiza vokatra nataon'izany izay zany tena antony lehibe anaovana fiasa glasy hita ahoana ny filaza mba tsy tenitenenina foana dia izay indrindra no anaovana ty glasy ty amin'ity taona ity zany dia amokatsika hoe izao ny farafaratsiny ilaina amin'ny famatsibola matitsika mba tsy ataoko hoe mahafapo fa matitsika androso amin'ny metimety famatsibola ny lafanarano fanadiovana fidiovana. Amin'ny 7 aprilo avy izao any Washington no nataterana ny fivoriana iraisam-pirenena eo amin'ny ministry ny rano avy amin'ny firenena maro samihafa ahafahana mandrafitra ny teti-bola entina nataterana ny paikady mikasika ny rano fisotro madio, ny fidiovana sy ny fanadiovana. Nametraka lahara-pameana ny hidina ny apotiny any amin'ny faritra sy ny commune mba ahafahana mametraka ny tetikasa oasy ny ministera ny rano.